Riavako malala ao amin'ny tompo, mbola ho ampitombonao aminareo hatrany ane ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Tsy mizaha tavan'olona ny fanahy masina. Tsy mizaha tavan'olona ny fanahy masina. Tatsika misongadina zany. Atao amin'ny mofinainantsika anio boky ny asan'ny apôstôly toko 10, ny 14 hatramin'ny 9 farany. Tsy mizaha tavan'olona ny fanahy masina. Rehefa mamaky tsara ity soratra masina ity isika riavako, dia mahita fa antony roa lehibe no ilazantsika fa tsy mizaha tavan'olona ny fanahy masina. Ny antony voalohany dia fanambarany Petera. I Petera no nanao fanambarana ny aiky ny teny tamin'ny vavany fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao marina koa izy no ankasitrahana. Resy lahatra Petera, ny amin'izany Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona, ny fanahy masina tsy mizaha tavan'olona izany, rehefa nahita lay fahitana nasehon'Andriamanitra taminy momba ireo biby izay nalatsaka tao anatina lamba fotsy lehibe. Fa nanamafy izany fahitana hitan'ny mason'ny Petera izany ny fijoroana vavolombelona nataony Kornelio. Kornelio izay jentilisa tonga niasan'Andriamanitra ary nandray izany fanahy masina izany. Azo ambara mihitsy fa i Kornelio no voaloham-bokatry ny jentilisa niova fo tonga kristianina, na re nantsona hoe paganisme chrétien, izay fanovan'ny filazany tsara ireo jentilisa mpanompo sampy. Ary hitantsika teto fa tsy tamin'ny Kornelio ihany zany, fa nitohy tamin'izay rehetra nanatrika teo izany asan'ny fanahy masina izany. Zay no manamarina ihany koa faharoa ny fanambarana nataon'i Petera hoe tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra, fa hitantsika eo amin'ny 440 fa raha mbola nilaza ny teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Zary tonga nahagaga ireo kristianina jiosy rehetra zany, satria dia nandray ny fanahy masina ihany koa ny jentilisa. Nandray ny fanomezana dia ny fanahy masina ny jentilisa izay nanatrika teo, ary dia tonga niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy rehetra. Riavako malala ao amin'ny tompo, no hamarin'Andriamanitra tamin'ny jentilisa ihany koa ny fanomezany ny fanahy masina. Ambara mantsy fa tsy ny fiaviana na ny fokom-pirenena na izay famaritana ny maha-izy azy ny tena no iasan'Andriamanitra handraisana ny fanahy masina, fa izay ambaran'i Petera ka nilazany dia hoy izy hoe amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy no manao ny marina ka ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny izay fiaviana na ho voafaritry ny faritany ny asan'ny fanahy masina, fa tonga mamakivaky hatrany amin'ny tsipino rehetra any zany rehefa vonona handray marina tokoa.
Petera eto dia nampelo mandrakariva ny filazantsara, ny filazantsarany Jesosy Kristy, ary voalohany raha teo koa no nilazan'ny Petera ny filazantsarany Jesosy tany amin'ny jentilisa, ka dia natombony teo amin'ilay Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty ny fampitana ny filazantsara, ary ambarany azy fa izy dia vavolombelona nahita maso ny amin'izany filazantsara izany tokoa. Tsy maintsy aseho hita maso arak'izany ny finoana, ka dia indro nitarika hatramin'ny fanaovana batisa ireto izay nanatrika teto ireto. Tranga hitantsika eto dia ny fanahy masina no nialoha ny batisa, tsy maintsy hamarinina amin'ny sakramenta mantsy ny toro-tenin'ny fiangonana dia raisina sy iainana amin'ny alalan'ny sakramenta. Ao amin'ny sakramenta no endrika hita maso sy azo tsapain-tanana ahafahan'ny fiangonana miaina ny tenin'Andriamanitra sy ny toro-teny izay toriana amin'ny isan'andro. Any amin'ny sakramenta no manjary mivadika ho asa mivaingana ny toro-teny izay enon'ny fiangonana. Arak'izany ry havako malala dia misarika antsika izao tenin'Andriamanitra ao hazoto hiaino tenin'Andriamanitra, fa izany no iasan'Andriamanitra, ary izany koa no ivelaran'ny asan'ny fanahy masina ao anatintsika tsiraray avy, fa izany no iasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny ho an'izay rehetra manongilana ny sofiny hiaino ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy ary havako malala, nambara tamintsika teto fa tsy mizahatavan'olona ny fanahy masina, tsy anjarantsika mihitsy ny mamaritra ny sokajin'olona mety handray sy hiasan'ny fanahy masina, fa anjaran'Andriamanitra izany, ary afaka miasa amin'ny sokajin'olona rehetra izy, fa satria izay natao batisa amin'ny Kristy Jesosy dia tsy misy intsony na jiosy na jentilisa na lahy na vavy na andevo na tsy andevo, fa iray ihany izy ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia hoan'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Endreny alehibe ny voninahitra ao Andriamanitra izay ampamirapiratona eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay fa nandre ny teninao ary misokatra ao amin'ny sokajin'olona rehetra ny fitiavanao sy ny famonjenao nasehonao taminay, fa tsy misy fetra ny fitiavanao ny olona rehetra. Dia misaotra anao zahay fa nomenao anjara tsara, anjara tsy lefy ny fahadisoana izay fahalemenay, fa anjara izay tsy voafetra ny saina sy ny fihevitry ny olombelona. Ankehitriny ary izay Tompo mivavaka aminao ho an'ireo malagasy rehetra izay mbola tsy nandre ny filazantsaranao, na aiza na aiza, na iza na iza, ary indrindra ireo izay miny manamafy ny fony ka manetsy tadiny amin'ny filazantsaranao. Amindrao fo izy ireny Tompo, ka sokafo ny fony andraisany anao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Dia miasa mahery Tompo amin'ny malagasy tsiraray avy, indrindra ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao. Amin'ny anaranao no anaovanay izany mivavaka izany. Amen.